De miveriverina amin'ny mahazatra indray zany zao malagasy rehetrarehetra efa vitavita iny ny confinement, ny kabary resaky ny 2 herinandro ny 15 jours amy ara-pahasalamana de efa tsy hisy intsony amin'izao fa efa miverimberina amin'ny andavanandro daholo amin'izay. De arak'izany koa miverina koa ny vidéo antsika de efa mifindra ato amin'ny Joda Podcast Univers daholo indray zao ny vidéo izay miresadresaka ohatran'izao. Fa tsy manakana koa nefa izany hoe misy ohatr'izao ihany koa ao amin'ilay chaîne hoe Joda Omia fa miresaka mozika kokoa ny any de ny ato resaka ohatraohatran'izao kokoa. De miresadresaka tsika ohatran'izao koa le taloha nisan'le vidéo tsy haiko na tadidinareo le hoe vidéo hoe alefa barea de mijery mime tamin'izany resaka barea de toy ny reny ihany ty de ny tena atao ato mijery mime tsika de miara-memes mitady tantara an'izay mampime amin'le mime eo de eo koa moa ny zavatra malaza ao Facebook eo izay isaorana ny olona mpizara mime ao Facebook, mime sharer hozy izy ry zalahy de mahafinaritra foana reny de misaotra betsaka ho an'ireny mpizara mime reny. De ankoatran'izay efa ho tapitra zao ny faran'ny volana oktobra de ho avy ny Halloween de hisy tantara hivoaka izay tsy ho ela ato anatin'ity chaîne ity de manasa anao hiditra ho abonné de zay de hiditra amin'ny manaraka amin'izay tsika zany tena malaza moa zany zao teo de ny confinement, ny coronavirus, izay ny coronavirus mbola tsy tena lasa fa mbola eo ihany izy fa tsika zao mbola mitandrina na tsy anaty amin'ny anara-pahasalamana intsony ary fa mitandrina foana hajaina daholo ny geste barrière hozy izy ry zalahy de ry zalahy teneniko amin'io fanjakana hajaina daholo ny geste barrière izany hoe hajaina ny 2 metatra mila manasa tanana amin'ny savony matetika de ao anatin'izany koa ny fanaovana cache bouche foana n'aiza n'aiza ary mbola mahabediny tsy fanaovana cache bouche atandremo rehefa eny an-dalana eny ka tsy manao cache bouche de mety lasa hamafa tokotany lasa hamafa tokotany ianao nefa tsy maninona ihany izany raha mamafa tokotany ianao fa le voan'ilay aretina no tena enjana ary ny manaparitaka azy de tandremo ianao sao de anisan'izany hoe manaparitaka ny coronavirus izany fa mety tsy ho zakatsika malagasy intsony raha mbola hisy indray zao ny deuxième vague any Frantsa any zao amin'izao de misy deuxième vague de tena sahirana ny fanjakana any de zay no hitandremantsika hoe mba tsy hisy an'izany de tandremo. De amin'izao moa zany ny confinement koa efa tapitra fa hiverina kely tsika anao jery todika kely hoe ahoana ny tranga atao amin'ny confinement tao ohatra hoe nareo zao nanao inona nanao inona zao nareo tamin'izany confinement zany de ny mime rehetrarehetra momba an'izany confinement zany zao ny hitantsika ato hoe tamin'ny voalohany rehefa nanao kabary ny président de nisy cas anankitelo coronavirus de nikoropaka daholo ny rehetrarehetra hoe tena enjana be ty tsy haiko na tadidinareo fa avy eo nefa rehefa nandeha ny fotoana zany de hita teny ihany hoe aika ohatra izao ilay aretany arak'izany zao ny hitantsika ato zao mondrasany asehoko anareo hoe hita moa zany ilay nitantaraiko teo hoe tamin'ny andron'ny vao niditra zany ny coronavirus de nanao discours ny président hoe misy cas anankitelo ny coronavirus izay hitantsika eto amin'ny mime de misy cas anankitelo na coronavirus de teo daholo ny olona tao amin'ny Facebook fa tena efa nisambadida daholo hoe tena io moa zany le hoe le mpanao mime tsara ny tantara azy hoe 3 cas zay hoe 3000 zany ny tao an-tsain'ny mpanao Facebook de io zany kivy kely monsieur le président de arak'izay rehefa nitoy ny confinement aloha de niany tombony ka de tsy maintsy nijanona tao an-trano daholo tsika rehetrarehetra de iny moa zany le hoe adidintsika rehetrarehetra zany mijanona ao an-trano mba ho fiarovana ny ao an-trano fiarovana ny mpiray tanindrazana sy ny sisa arak'izany de ao an-trano ao tsika tapitra daholo zany ny zavatra rehetrarehetra izay zavatra mbola vaovao mihitsy zany hoe tsy afaka mivoaka ao an-trano indray ny malaza ohatra hoe efa tsy azo atao intsony ny mivorivory eto izay tantarain'ny zalahy tamin'ny mihitsy zao hoe rehefa mirevy sy mijery spectacle zao efa nadinoina daholo zany tany amin'ny 2019 no nisy an'izany farany
mampiady akoho rehefa lahady koa mampiady akoho manko ny mpampiady akoho de mitondra sipa ao an-trano efa tsy azo atao koa satria raha vao tsy mpivady zany de efa confiné de manakorotana any am-pianarana koa tsy azo atao satria tsy mianatra ny mpianatra nandritra n'izay confinement zay de matin-draharaha ao an-trano zany ianao amin'izay rehetrarehetra zay de avy eo amin'ny farany amin'izay aty amin'ny 2020 maty daholo ny rehetrarehetra maty daholo ireo mirevy mampiady akoho mitondra sipa ao an-trano de manakorotana any am-pianarana tapitra daholo fa ny raharaha ao an-trano ihany tsy azo ialana vao mainka ary izy lasa bokona be ny raharaha ao an-trano de iny moa zany samy manao zay mety eo e fa ny hitako tena olana zao tamin'ny resaka confinement le hoe ao an-trano foana de tsy afaka mitady vola koa rehefa mitady vola nefa ny fitadiavam-bola tsy maintsy mivoaka ao an-trano de iny no tena nanahirana mijalijaly any zany ny olona surtout ny nanana fivelomana hoe manokana de mijalijaly kanefa kosa tao an-trano ho an'izay mbola tsy miasa sy ho an'izay manana fahefana amin'izany hoe tsy mivoaka zany de nanao zavatra be da be ohatra hoe ohatra n'ity amin'ny mime ty hoe qu'est-ce que tu as fait durant le confinement de nanao TikTok nalaza be ny TikTok nalaza be koa ny Facebook sy ny fizarana zavatra tao amin'ny Facebook ny nijery Netflix ho an'izay mana Netflix zay ho an'izay milalao jeu koa de afaka milalao jeu de ao anatin'izany koa nefa afaka natao koa niaraka tsara nandritra ny confinement niaraka tamin'ny fianakaviana izay koa moa zany hitako hoe zavatra tsy ampy amin'ny rotorotom-piainana rehetrarehetra hoe tsy afaka miaraka amin'ny fianakaviana satria alina be vao tonga miasa de zay zao ny hitako mba hoe lafy tsara ny confinement miaraka amin'ny marina hoe mety makaleo kely ihany fa nefa mba afaka mifampizara fitiavana amin'ny fianakaviana ao an-trano de izany koa anisan'ny nafinaritra fa avy eo moa vao alailovana daholo amin'izay le zavatra mahazatra taloha de de hita zao le hoe rehefa vita confinement zany rehefa vita zany ny confinement de nieritreretintsika fa ho avy indray ny vacances surtout amin'ny mpianatra zany ho avy indray ny vacances nefa kay hony efa vita niaraka tamin'ny efa vita niaraka tamin'ny confinement vacances tonga de mianatra zany vao vita ny confinement zay mihitsy moa zany no nitranga de tamin'ny voalohany koa tsika le nalaza be hoe ny citron hono ny masitrana mampamafy ny hery fiarovana amin'le coronavirus ny sakamalao tantely de teo daholo nanao hevoka ny mipotsy de nievoka daholo tsika isak'alina tsy haiko natadidinareo fa ohatrany hoe voaingana kely zany nefa ohatrany efa ela be koa mihevoka foana isak'alina rehefa mody mihinana tantely sakamalao sy citron nefa koa tandremo fa ny rano Jesosy ny tena masitrana zay ny eto amin'ity confinement eto amin'ity mime ity de ohatr'izany ny anao zao ny expérience kely nataoko hoe rehefa hohanina foana kay le sakamalao de lasa mampisy palpitation surtout hohanina manta fa tandremo de aleo mitandritandrina foana ihany fa tsy atao rehefa zavatra ny atao betsaka loatra de tsy mety amin'ny fahasalamana foana de tandremo zay de arak'izany koa moa nisan'ity blague ity izay nipartageko tao amin'ny story tao amin'ny Facebook tamin'izany hoe satria nisy nisy kabary foana zany nandritra ny confinement isaky ny 12 andro de nisy fotoana nataon'ny président somary fohifohy ilay izy satria hoe tsy de satria nisy fotoana rehefa be resaka izy de lazaina fa be resaka fotsiny ozy izy nianina fa tsisy azo raisina ozy izy ny olona de avy eo indray izy nanao fohy kely de eo indray hoe tsisy azo ny olona ihany de hito moa zany misy an'le sady mipartage ny première dame tao amin'ny compte Instagram mihitsy le izy de nipartageny mihitsy satria nasiany ery salamime hoe miteny zany première dame hoe mody amin'izay mantsany président de eo amin'izay président hoe tsy afaka za fa mbola mikabary ilay mikabary eo de amin'izay de
zarery no ato izy zany première dame dia mamaly amin'izay zany io moa zany le efa fantatritsika rehefa mamarana kabary amin'ny président dia manao an'ilay hoe masina ny tanindrazana dia tonga dia ny farana amin'ny président le kabary hoe masina ny tanindrazana mankasitraka tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy satria première dame marery ny ao an-trano eny tonga dia azonao dia ohatran'izany daholo ny tranga tao anatin'ny confinement tao lava ny confinement tsy haiko hoe nanomboka volana marsa ve sa avril dia vao haingana izay vao tena hoe tapitra tamin'ny 14 zany ny ame anara-pahasalamana kanefa tsika mbola ao anatin'ilay ady foana dia ao anatin'izany ilay resaka teo hoe rehefa vita ny confinement dia tonga dia vacances nefa izay no tranga fa rehefa vita ny confinement mbola tsy vita tanteraka akory dia efa nandeha indray ny BEPC sy ny baka dia eto moa izany ilay tantarainy ery-dralahy amin'ny Facebook hoe rehefa afaka BEPC ny ankizy dia amin'izao fotoana dia tsy maintsy mipublier foana hoe BEPC en poche dia ohatr'izay moa izany ilay hitantsika tamin'ity hoe rehefa afaka BEPC amin'ny 2040 izay zany ilay ihany tsy nanao BEPC nefa tsy nanao statut zany nefa tsy nanao hoe BEPC en poche dia tsy mety satria very ny fomban-drazana fa nakaiza ny fomban-drazana tsy maintsy manao an'izany zany rehefa afaka BEPC ho an'izay afaka baka koa dia arabaina daholo ho an'izay afaka baka sy BEPC efa mivalo ny baka ve tsy haiko dia arak'izany moa zany misy an'ilay amin'izao ilay teneniko teo hoe tandremo tsy manao cache-bouche mila anaovana foana ny cache-bouche na eny an-dalana ary fa tsy hoe tapitra akory ny ame anara-pahasalamana dia tsy miady amin'ny coronavirus intsony tsika fa mbola miady foana dia nisy sary nalaza be tao amin'ny Facebook tao misy vehivavy miteny ratsy izay dia io hitantsika amin'ny sary io izy dia io moa zany ilay ataony ery-dralahy mema hoe miteny mama hoe endry be ny izany zanako izany nefa ilay zanany zao ny ataony tsy dia mety tandremo mila mitandrina ihany tsika satria mbola mety ho avy indray ny sanatrehan'izany moa zany sanatrehan'izany hoe ho avy indray ny deuxième vague sika ihany no very eto tsy afaka mitady vola sahirana indray dia hita moa zany ilay ataony ery-dralahy blague kely hoe mitata be ho ny président zany ny président aloha zany raha fiatreretako azy dia tsy maintsy miteny foana satria izy no ray aman-dreny voalohany eo amin'ny firenena dia tsy maintsy miresaka sady ao anatin'izany koa ny firesahana amin'ny projet sy ny jeritodika ny zavatra izay vita dia eo moa zany dia ilay tenen'ny ery-dralahy hoe deuxième vague zany efa manambana ao aorianao dikan'izany tsy ny président rery no voakasika izany fa isika rehetra izany hoe mila mitandrina tsika rehetra mba tsy hiparitahan'ilay aretina tsy président rery no voakasika izany fa ny olona tsirairay manerana ny nosy dia manana didy amin'ny tsy fiparitahan'ny coronavirus dia zay ny resaka confinement tandremo sanatrehan'izany izy deuxième vague mitandrema isika rehetrarehetra dia arak'izany dia ao amin'ny Facebook eo misy zavatra malaza satria resaka ao amin'ny Facebook foana no tena resahantsika eto mampime rehetra ao dia ohatr'izay aloha zany ny confinement dia arak'izay tsy haiko nahita anareo eny mino fa hitanao ilay resaka incasable atao amin'ny Facebook ndao mba resahantsika kely ao anatin'ity somary nampime ihany ilay izy satria mampidino ao anaty contexte zany hoe nanao misy an'ilay botika hoe Galax izay manana zavatra maro be zareo anatin'ny botikany ao dia hitantsika hoe nanao disidisy kely hono zareo zany tao anatin'ilay pub natao mpivantana tamin'ny télé satria rehefa nikapohana tamin'ny marteau zany marteau antor ilay écran incasable dia tena vaky ilay izy dia hojerentsika eto izay raha soa anao fa video an'ny olona tao amin'ny Facebook tao ty Tia tsy nahatsatoko mihitsy ilay prise fa hito ny commande mba téléportable incasable ty le marteau ty way tonga dia vaky l'écran
incasable fa zao écran io a fa ao anatiny eo mandeha zany hoe afaka amboarinao zany l'écran dia mandeha le izy rehefa avy eo ity télé ity a dia télé 24 pouces portable de ohatr'izay oy tonga de vaky le écran oy de ino moa zany le izy tratrany tsy nampozina ihany le ry satria tsy nampozina le izy fa nety nisy fandosoana kely angamba ny tao raha fahalalako anazy zay moa zany no version ny Galaxy fa eny ino koa fa zay no tena marina de vaky zany le écran incasable de ino moa zany lasa tena polémika be mihitsy tao amin'ny Facebook tao satria tena nalaza be mihitsy le izy tamin'iny hitanareo ve le tao amin'ny IBC angamba le télé tsy miankina nandefa an'le izy le resaka télé incasable tena vaky ke le izy ohatr'izany zany de mba curieux moa zany tamin'izany nijery hoe ahoana zany de nijerena teo de lasa nalaza be amin'izay le izy satria nohariny ry zalahy tamin'ny Tor zany le bandy mpanao pub tamin'le izy de lasa nalaza be moa zany hoe incasable vaky sy ny sisa de ito moa zany hitantsika voalohany ito zao hoe tsy de azo tenenina ihany io tsy mety ho an'ny de vakeo fotsiny de izy miteny moa zany le ry hoe vaky io fa mbola mandeha satria tamin'le anina teo hoe vaky le izy nefa mbola mandeha zay zany teneniny hoe soloina fotsiny le écran de mandeha indray io de de le paozin'le ry koa de hita moa zany somary mbola moins de 18 ans plus de 18 ans ihany resaka eto de rehefa ijerevany la film plus de 18 ans fotsiny le ordi amin'ny cours informatique ozy izy ry zalahy zany hoe any am-pianarana zany mety misy ankizy manao an'izany ve tsy mety zany de ny prof info zay de andeha hamaky an'le écran de tandremo zany tandremo tsy de azo atao loatra zany ndraiky izy zay hitantsika eo amin'ny écran avy eo moa zany lasa nalaza be amin'izay ny resaka marteau nizaniza nanao publication resaka marteau daholo hoe prix incasable page be da be tao amin'ny Facebook nanao resaka marteau daholo de misy an'le irany DJ Khaled amin'izao moa zany le fitany Drake zay Justin Bieber manao clipiny de nataony ry zalahy mime ty hoe le marteau en ce moment de io le am'le izy pop star ny titran'le hira de I'm a pop star lasa pop star mihitsy zany marteau de nalaza be tao le izy nanao mime daholo ny rehetrarehetra de eo moa zany le hoe tsy haiko angambany rehefa mandefa télé ve miviva tsy haiko zay mahalala an'izany rehefa mandefa télé rehefa mandefa film miviva azafady rehefa mandefa film miviva zany de ao anatin'le combat farany iny zany ve tonga de tapahan'le ry le tapahany viva angambany zany ny faran'le film de misy pub na ohatrohatr'izany le branche de l'info zany raha fahalalako anazy de io zany ho an'izay tena mpijery télé ny tena maharaka an'io de hita indray misy mime mizara an'le hoe mizara an'le resaka écran vaky ihany de hoe le écran efa vaky de avy eo amin'izay le zoky mbola niteny hoe vaky io fa mbola mandeha io fa ohatr'izay zany le izy teo moa zany rehefa nisan'izay vaky zay de jerena tsara hoe jeren'ny olona tsara hoe inona no tenen'ny zalahy de niteny moa izy zany hoe nisy fandisoana le izy fa rapitso indray zay manao pub de ohatrany tena nataony ry zalahy le pub de tsy vaky intsony le izy tsy incasable zany le télé fa eny ny télé koa moa incasable fa tsy hoe andeha hopihanao amin'ny marteau fa aza piana amin'ny marteau zany ny télé na incasable ary fa rehefa izy sanatria minjera fotsiny zay manko zany teny ry zalahy porofony de tendray misy an'ny ned izay mime malaza be io zao de hoe ry zareo amin'ny Galaxy rehefa tsisy atao iny de miteny indray hoe ndao indray hamaky télé zay le teneniko teo hoe aza vakina ny télé fa aleo rehefa sanatria mianjera izy vao hita hoe tsy vaky
ndao indray hamaky télé de ohatr'izay moa zany le an'le ao amin'le amin'ity any Galaxy ity le misy an'i Ned amin'ny Spiderman angamba misy an'ity sary ty de sangisangiana tsy loatra izay. Nainga be mihitsy ny aspiran-kely zalahy tamin'ity resaka Galaxy ity. Avy eo koa misy an'i Homer sy Bart izay miady foana moa zany anaty Simpson de tia hoe ny télé any Galaxy ilay mandro tsara eo, maka aina tsara eo velesiny bandy amin'ny marteau tampoka de mampimehy daholo izany rehetrarehetra izany a. De nalaza be koa avy eo hoe ino marteau an-tort tamin'ny Avengers de iny indray no iny fa tonga indray Thor milaza fa avereno lany marteau-ako de hoe oka aloha fa mbola anaovako kasikasy kely angambany raha ny fahalalako azy. Izany rehetrarehetra izany inspiraka ny aingana daholo a. Ny Avengers izay lalaovin'ny Chris Hemsworth de izay acteur mahafinaritra be a. De nalaza mihitsy izany hoe lasa ohatran'ny Chris Hemsworth mihitsy, nisy montage ary nataon'ilay zalahy tamin'ilay sary teo hoe nafindra teo amin'ny tarehan'ny Chris Hemsworth mihitsy ny tarehan'ilay bandy teo amin'ilay pub de tahak'izay sy tahak'izay. De nalaza be koa ny fomba fiteny avy eo hoe tsy telenovela sy intsony ny fomba fiteny fa telenovelesina telenovelesina ohatran'izany moa zany mampimehy amin'ny zalahy ao Facebook ao a. Izay ny aingana daholo ny inspiraka misaotra amin'ny inspiraka rehetrarehetra. Avy eo moa hoe nisy mime mihitsy ary ho an'ery zalahy amin'ny Facebook izay ataoko hoe miala amin'ny fomba mampimehy angambany fa tsy hoe miala tena miala be kosa, miala amin'ny fomba mampimehy an'ilay couple kely mpanao TikTok izy roa kely moa izay le chaîne anjareo angambany. De miala an'ireny moa zany ery zalahy, miala amin'ny fomba mampimehy fa enoiko fa tsy tena miala be kosa. De hoe couple incassable izany hoe tsy hisaraka mihitsy de eo ambany eo ilay bandy mpanao pub hoe ho vakian'ilay ry zany satria mety cassable ihany. De ery zalahy moa zany hoe izay le anan'ery zalahy hoe sangisangiana zany hoe mbola hisaraka sy ohatr'izany. De tsy voatery kosa nefa hoe hisaraka sy ohatr'izany rehefa hoe mbola kely de efa miaraka fa arakaraka ny fahamatorana ihany sy ny fifandeferana. De mila mahay miresaka tsara mba ho couple incassable marina n'iza n'izy io fa tsy zareo roa kely irery. De mahay izy mifankatia tsara efa ho avy izao ny 14 février indray mandeha ny fotoana de any anaty 14 février indray ny ankizy kely rehetrarehetra no miaraka sy mifanao cadeau moa zany tena mahafinaritra ny ankizy rehefa ohatr'ireny. De ny ho an'ny couple rehetrarehetra tonga avy amin'ny tanjona sy ny sisa amin'ny dingana manaraka. Efa faraparany eto angamba n'ity vidéo ity a, teneniko anareo kely farany fa amin'ny 31 izay tsy ho ela hivoaka ny vidéo audio angamba filaza azy satria ohatran'ireny tantara amin'ny radio ireny a izay hitanao ato anatin'ity chaîne ity. Tantara somary hafakely izay henoinao amin'ny écouteur ny tena mahatsara azy de atao vonona ny écouteur amin'izay mahafinaritra tsara miheno anazy de heno eo fa mety hafinaritra anao koa. Raha tianao heno izany rehetrarehetra izany de midira ao anatin'ity chaîne ity de Galaxio ilay abonné Galaxio Galaxio ilay abonné de ampanenoy koa ny cloche fa azo notification ianao rehefa ho tonga eto izay tantara izay de zay angambany. De ao anatin'ny Facebook misy page hoe Joda Podcast Univers izay mitovy an'ity ihany a. Misy fotoana mizara kely hoe ataovy ato indray mime izay mba mampimehy anareo de ho tantaraintsika eto ohatran'izao ihany a. De miresadresaka eto tsika izaho miteny de nareo mikomanty de misaotra betsaka nanaraka hatramin'ny farany de amin'ny manaraka indray.